vahoaka nambady finandrahana malala ray tanindrazana havana salama vagnareo atao satria mokoa izao no lazako anareo andro lehibe ty andro androany ty raikitsy amy tantara satria raha ny tena marina tamin'ny taona 770 romba nisy kidia vy na masinina ny asan'ity engin ny asan'ity lalina mbady finandrana ity lalina fahatimy amy telopolo ity eko zay ro anaovako azy soa andro lehibe de lehibe loatra ny andro androany manomboka ny fanarenana ny lalam-pirenena fadimy amy telopolo mampitoy any Vato centre atao anatin'ny district Anambositra hatrany Jantsina kely district Anambady Finandrahana toerana anisan'ny kilasina ho toeram-pambolena midadasika raha ny taona 1770 no nisian'ny fanamboarana voalohany ity lalana ity dia nitetika sa Progermont izay eo ambany fiain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsin'ny BAD banque africaine ho amin'ny fampandrosoana vola ankehitriny no manatanteraka izao asa goavana izao. Tsy misy dikany zany zany atao ezaka atao ampandrosoana zany raha tsy misy ny lalana no afokafoko ny fampandrosoana ary izay indrindra no natonga ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana zany hitady miezaka rehetra izay isaona indrindra ny avy eo amin'ny antemira-pirenena raha mahatonga filohan'ny antemira-pirenena indrindra ny filoha-pirenentsika ary mahatonga andrina rajoela zay nanoana izay ezaka nataon'ny ministera zay mba ahafana mahatonga am'izao zavatra io satria misy ny asa mafy zay ataontsika aty tsy mety zany raha ohatra ka tsy misy ny lalana zay ataontsika ka izao lalana zao dia isan'ny dingana anankiray fotsiny ahafahantsika mampitombo ary mahazo vokatra amin'izay asa rehetra ezaka ataontsika ho fampandrosoana ny fambolena sy fiompiana ary ny asa rehetra fidiram-bola aty amin'ny faritra misy antsika aty. Zava-dehibe ho an'ireo mpitatitra ny vokatra amin'iny toerana iny ny fanamboarana indray ity lalana ity. Tena mety mihitsy izy aloha tena marina sy mitovy mihitsy tena tsy mitovy mihitsy zany mbola hafa zany le hoe zava-samboarina sy zava-tsy amboarina tena samy hafa be mihitsy zany dia aloha ny tiana dia hoe alao asina fanamboarana ihany zany sady mampazoso ny tanàna no manatony vahoaka. Raha zava-misy hatramin'izay ny anareo ina ny fijaliana niatra taminareo zao? Ny fijaliana niatra taminay zao dia faratsy ny lalana na kanala na ninona zany tena zatra tsisy manjary mihitsy mahitanareo zao vao mirana ny saina. Na ireo mponina manodidina aza izay misitraka ity lalana ity dia ahatsiaro ho afa-pahasahiranana atsoatsy. Miandrandra ny lalana vitanay zay fanatenanay zay malalaka ny famoahana vokatra fijaliana satria ny lalana ratsy ny vokatra tsy miakatra amin'izay ny vidim-piaina. Ny lalana mbola tsy vita dia tena mihozona an-traminay. Ankehitriny zany efa manomboka izy dia efa malakilaky fiasa aloha izay ny zavatra hitanay ary tsara be ny fiaraha-miasanay fisaorana misaotra amin'ny Progermont sy ny fanjakana izay nanentana nanao anazy. Ho an'ny tetika sa Progermont dia tafiditra ao anatin'ny ezaka atao ho fanomezan-danja ireo tanora mpahandrara ara-pambolena hitanterana ny vokatra avy amin'ireo toeram-pambolena midadasika iasan'ny tetikasa ny fanamboarany lalana RN35 ity. Ny tanjony tetikasa moa zany raha hoe fehezana dia mampiakatra ny tany famokarana isaky ny hektara le hoe productivité ary mampiakatra koa indrindrindrindra ny vokatra. Dia ao anatin'izay zany ny nataon'ny tetikasa dia hoe nanitatra amin'le velara-tany ngeza ny toerana izay ambolena voanjo moa ny tena natao teto amin'ny faritra tamin'ity taon'ity zao dia hoe tafakatra hatrany amin'ny 10 000 tonnes ny vokatra voanjo tamin'ny taom-pamokarana farany teo ary inona fa mbola hiakatra izay zany hoe misy velara-tany ngeza ny tany amin'ny fambolena ihany koa raha taloha hoe ny standard national eo amin'ny 800 kg à l'hectare teto amin'ny faritra zany natratra ny moyenne 1 tonne 600 zany hoe misy mahatratra 4 tonnes mihitsy ara ny olona sasany zany hoe le fampiasana mille le fampiasana tracteur zany dia nafahana nanitatra sy nanatsara ny vokatra. Ny fanamboarana lalana moa zany misy hatrany amin'ny 70 andro zany misy le lot d'eau no lava indrindra. Lalana eo amin'ny 122 km no atao zany zay hitambaran'ireo entreprise anaky telo zany no nanao an'lo manao an'le izy. Mizara dingana telo ny fanatanterahana izao fanamboaran-dalana izao ary ho vitaina tsy ho ela.
kilasina Ambato Finandrahana ho ao agnatin'ny distrikana faritra Mpamokatra. Tsika ato Ambato zany a dia tena faritra lonaka. Zay fa monsieur le DG, zay mahatonga ny projet mo andrefanao sady malalaka ro lonaka fivindramonina satria ny jahamponina ho anisan'ny mahabe dahalo satria dia mandaindaigna amin'ny tety agny igny dahalo isaorana nefa Andriamatoa Filohandry Rajoelina izay nanao ny fandriam-pahalemana ho laharana voalohany ny ao agnatin'ny velirano. Napetraky ny filoha ho velirano voalohany ny fandriam-pahalemana. Tsika tato Ambato zay any navaivay fa amin'izao fotoana izao ka manao akory milamina Ambato Finandrahana. Le faritra mena taloha zao dia efa faritra maitso velirano président de la république fa vita tena ara-tsakafo. Ambato Finandrahana fa kilasiana ho zone agricole. Aitsika fa vita tagny ara-tsakafo. Merci monsieur le DG fa amin'ny 2024 agna ity dia fa havita tagny ara-tsakafo ara-bary satria nahoana eo ny projet mo manao ny asany hahazo masomboly, hahazo zezika, ika hahazo masombiby koa sy magnana. Raha izao andro ty magnetananareo aza ariana tsy elahy ny fambolena kilasina ho zone agricole Ambato Finandrahana. Ary zay ro mahatonga zany amin'ny maha zone agricole Ambato Finandrahana ro nazahotsika amin'ny fagnamboarana n'io lalana io satria dia nagnome sopapahy ny projet mo agnareo ministère hoa le tianao vita madame panina io lalana aminareo io mangataha amin'ny alalan'ireo projet mo reo agny amin'ny mpamatsy vola ny Banque Africaine de Développement. Ity lalana ity fanomana ny lalana ireto-transaika amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tsa izy koa ny tobo rakirisana tsonareo ahlava Ai, até que